manao salama atsika rehetra vahoaka ny malagasy tsy vaky volo na ny ampitan-dranomasina zany eto an-tanindrazana. Zahay zay de teo amin'ny fatsatsy mandrefa dia hiresaky mahakasiky raha ampovoan-tany aty aty raha Antananarivo aty aty izay atao amin'ny namana zay ny zedy. Aleo tsika mifampiheny. Lasa andesinareo amin'ny resaka ho adipoko raha toy. Zany hoe trandrahanareo ho resaka adipoko. Tsy hainay nareo na vao vidim-bola. Tsy hainay nareo na hoe tena tia tanindraza marina. Fa fahaizanay nareo hoe vao vidim-bola. Te hampialy foko samy foko. Ka eto zahay zay amin'ny fatsatsy mandrefa dia manamafy fa ny zavatra angatahinay amin'ny faritra na zahay côtier rehetra dia ny état fédéral dia ny état autonome. Zany hoe te hahaleo tena zahay fa tsy centralisé vanareo aminareo ao iaby raha iabiaby. Misy raha atao kelikely mandiny baiko ny Tananarivo. Misy raha atao kelikely mandiny baiko ny Tananarivo. Mandiny résultat baka Tananarivo. Hamboatsy passeport zahay mandeha Tananarivo. Mba hitao moa frais hialanay baka faritra Tananarivo. Zay ny raha angatahanay côtier faritsy. Nefa raha hafa koa raha angatahanareo. Tsika zay tsy nombokevitsy aminareo. Amin'ny fangatahanareo raha vao ny HCC, raha vao ny CNI, raha vao ny Assemblée nationale, raha vao ny antenimieram-pirenena. Ka tsy nareo namana zay ao ao ampovoan-tany ao de miantso anareo ao ka tsika tsy fandatsa baraka. Mba tsy hanimba credibilité nay nareo. Zahay fatsatsy mandrefa eto de mangataky aminao président-ny refondation. Tohizo io asa ary mangataky zahay hoe henteo io état fédéral io. Aleo samby hanatsy refa le zay fa maty geja io. Fa tsy hoe andesinareo privé, jet privé, avion lafo be manondra atsokosoko volamena manakena ny Konfalidaya. Tsy hainay avao raha atsoko fa tamin'ny fitondra teo aloha regny zany ino raha tsy nisy teo tsy nivola nareo. Ka eto zahay tsy adipoko no krevanareo ampovoan-tany ao. Lasa ohatrany avezivezinareo le resaky adipoko toy. Ka raha zay tsy mety hoe tsika samby malagasy tany Madagasikara mbo hanao adipoko koa. Ka misaintsaina avao tsika ho anareo te hanao adipoko ampovoan-tany ao. Fa zahay tsy manaraky hevitsy anareo am'zay adipoko zay. Fa mangataka no fangatahana eo zay. Koa makasitraka tsika vahoaka malagasy rehetra ho tony handiny fifidiana manaraky eo. Ka zay no misaorako atsika vahoaka malagasy rehetra makasitraka vahoaka. Toato de lasa manomboka miverina indray asa ny zavatra ny ainana tany amin'ny firinjato taona lasa tany ny amin'ny hoe nareo ampovoany eo nareo any amin'ny sisiny any de miverimberina zany ny resaka foko manomboka miverina misy mivoy indray izy io am'izao fotoana zao. De zay zany lay somary ohatra ny manahirana sofina de mahalasa ny saina de mamperitreritra fatratra mihitsy ny amin'ny hoe fanahoana satria ny antony de hoe ao anatin'izao vanim-potoana irisahana irosoana itozona ametrahana le fanavaozana izao de miverina zany verina zany hoe merina ny côtier de lasa voatonontononao daholo de malasa saina mihitsy ilay izy rataina kely hoe mbola zany ve nde ataontsika hoe argument zany ny amin'ny endriky ny faneho-kevitra atao zany ary olona everina fa mba nandia fianarana ihany ary mba nandalina ihany no mamaneo sy miteny an'le izy de lasa mihitsy ny saina eritreritra ny amin'ny hoe fanahoana no miverina amin'izany zavatra efa tokony ny oarana zany isika eto Madagasikara isika mihitsy ve nijovonina ny andingana an'le satria de efa resahana foana fa i Madagasikara de tokana matany
ary tsika dia nosy tsisy firenena hafa mifanila amintsika fa tonga de ranomasina zany no manodidina antsika eto de teny tokana malagasy ofisialy de eo zany le izy hoe fa maninona zany tonga amina zavatra ohatran'izany am'izao fotoan'izao ary zay indrindra motsiny no mba tiana mba iresaresahana mba isotonana kely amin'ny ataontsika hoe saina manataritrresaka mba isotonana saina maneritreritra am'izao fotoan'izao hoe ao anatin'ny fotoana tokony hanambarana ny hery ao anatin'ny hoe miara-mihevitra de miara manatotosa de zany manatanteraka ny zavatra hoe tena everina fa aso tsika mianakavy de le malagasy zany zay zany tena tokony volana de eto zany lasa ohatra ny tady hivadika hoe fanao terikio ampandrina de tady ifampizarazara hoe nareo any de zay aty sy ny sisa zany dia tena hoe irosontsika ity very tahina kely sa ahoana satria mbola ny fiarahamonina malagasy ihany ngeny no efa nilaza fa zay misarasara ka de fasika fa nitambatra ihany de vato izy moa no azo tombony ao anatin'izany resaka hoe fampizarazarana fanavakavahana fanilikiliana de mbola iverina amin'ny zarazaro anjakana ndray ve zany lay fandehantsika eto de tsisy azo tombony amin'izany raha samy gasy zany fa ny vahiny no ahanararoatra ary lasa ihany ny saina hoe nisy moa faneho-kevitra zany tao anatiny atao hoe fanadiadinanga hoe nataona piraitan-drazana ny amin'ny hoe misy hery hafa avy any ivelany ihany manao zay ampisamasamaka atsika eto de mimandaitra ve zany le izy misy andaira le izy ve tsika eto sa manakory manotonga zany faneho-kevitra araka nambarantsika teo zany hoe lasa mirona makany amin'ny tsy fampitambarana ary eo indrindra no tokony hijoroan'ny atao hoe ray aman-dreny ny ray aman-dreny dia zay nijoro amin'le hoe aso ny taranaka ny amin'ny hoavy ny taranaka ny amin'ny ataontsika hoe sy ny firaisakina ny amin'ny hoe andrary indray ny fihavanana de zany retraretra zay zany le hoe fotoana ihany ko rehefa miresaka ray aman-dreny moa zany tsika ny eo de misy sokajo maro eo ny eo anivon'ny fiarahamonina eo zany ny mpitatana ny firenena satria raha ny constitution tsika misy ihany koa de garant de l'unité nationale izy de ny filoha marina aloha fa ny filoha vaofidy ny tena resahana ao anatin'le izy raha constitution kanefa mandra-pifidy izany dia manana didy lehibe hitandro any maha-iray sy zay le ataontsika hoe firaisakina ny firenena izay ny mpitondra ny firenena de eo ihany ko manana didy amanandraikitra an'izany reo ataontsika hoe ny autorité morale ny tena voarazy eo moa zany ary nyfanatin'izay ataontsika hoe raha nisy hatram'izay dia ny FFKM zany ary somary nangingina ihany moa zany tsy de nahinona feo loatra ny teo anivon'izany ataontsika hoe autorité morale na ny FFKM zany tatoato kanefa mino isika fa tsy de olona na hoe sokaja na hoe rafitra natao hiteny matetika ihany ko zany kanefa zany de tokony hiteny amin'ny fotoana de sanatria hoe ao anatina kion-dalana na fotoatsarotra ny firenena lovan'ny firenena de mila mijoro tokony hoeno ny ray aman-dreny amin'izay hoe hitaridalana asa hitena kely raha ohatra fa voninao mbadibady keo le vahintsika aloha de mba jerena kely izy de ampidirina fa ndraindray izy mety efa tonga ho ihany de ao raisitsika fa manohy ny tafitsika manatin'le izy ny amin'ny hoe fotoana zany zao mba tsisy nyty hoe savoritaka rake-hevitra am'izao moa ny fampiasana nytony ataontsika hoe réseaux sociaux tony manahirana de manahirana satria de mifangaro ny abobo ny atsanga ny fanakorontanana ny vaovao tsy marina ny fanirebirebena ny fanakorontanana tsy resahana tsony ny famingavingana fa vitsy no manovy zavatsoa zany ao anatin'le izy de eo zany no tsy maintsy amerimberentsika n'le amin'le izy hoe fotoana antsina ihany ko amerenana ambala ao anatin'ny hoe valan'ny fahamarinana anjany ataontsika hoe ny fampiasana nytony ny réseaux sociaux itony zany eo ny lalàna moa zany de misy natao hampiatra an'izany dia miandritsika ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fiampiarana an'izany lalàna zany amin'ny fampiasana nytony réseaux sociaux itony dia tsy voatery ho fanenjehana fa tokony ho fampitaizana ihany ko eo koa reo rafitra maro samihafa dia miasa ho amin'izany ve sa mbola zavatra hafa ihany ko no manahirana fa araka nambarantsika teo dia fotoana angambo zao ny
irisana itenenany iry ray aman-dreny. Misy eto matsika tsy tena mbola misy le atao conseil des sages fanasana tsy zany mety mipetraka koa fanontaniana ka nitoeran'ny ray aman-dreny mihitsy igny ohatrany manahirana ny sasany amin'izao fotoan'izao ry Brito ka raha iteny ary izy ary ohatrany fambany teny ihany kanefa atao zay miteny laingosana le laingosana amin'ny teny moa zany ohatrany hoe voataritarika arisy ary voatsela koa mety misy manao référence an'izany tokoa ohatrany nahazo an'ny ray aman-dreny raha makavelo zany teo hoe vahoana kosa moa zany satria misy sehatra ivondronandreo totsika hoe ray aman-dreny olobe efa nanana ny toerany ny asa manandraikitra sy ny zavatra nataony teto amin'ny firenena dia raha ohatra izy afaka hoe mba miala sasatra reny mba hoe efa navita namindra ny fanilo ary matoa reny mbola tsy tafandromandry mba hoe efa mba hipetrapetraka amin'ny fisotrondronao dia mbola mahatsiaro manana didy zany amin'ny firenena dia mbola maneho ny heviny anisan'izany professeur Ralson Roger ary professeur Raymond Randier ry général Ramakavelo maro tsy voatanisa izy ireo ka nefa ny zavatra mitranga tokoa tato ato dia ohatran'ny hoe aza inona le fiteny tany pikabary tonga bolo izy de voatapim-bava zay le zavatra mitranga de ohatran'izany zany fomba famakina anankiray zay fa fomba famakina faharoa ihany koa de hoe ny miteny eny ary zavatra anisan'ny tolomana sy ny matomatesana ary nafoizan'ny aina ary ny latsahan'ny raha tao anatin'ny tolona farany teo ny amin'izay hoe fahalalahana maneho hevitra zay fa tsy ny rehetra hoe toute vérité n'est pas bonne à dire hozy ny vazaha ny marina rehetra tsy filaza fa nandray rehefa miteny matetika ihany koa de mbola misy teny frantsay ihany koa amin'ny serasera le hoe trop de com tue la com zany hoe rehefa be loatra zany ny serasera zay atao de lasa mahaveriny soa zay le hoe raha lava ny teny de veriny iny de raha lava koa ny bozaka na ny ary de veriny kisoa zany ka zany fomba fitenenana moa zany fa sanatry ny vava tsy hoe kory iny de zay le izy hoe ny tanora moa misy manadroadro alay zay miteny foany titinina de zay le izy lasa ny votoatin zavatra tiana resahana dia tsy tafita intsony ka mety zay iny mafe an'le hoe ny fefika hoe dia tsy ao anatin'le hoe mpiteny matetika fa misy fotoana izy itenenany ary ao anatin'ny fotoana itenenany de tena afatra amin'ny mafonja zero moa zany tsy de tena manana an'le hoe ahoana ny fampiarana zany zavatra resahany zany ao anatin'le izy fa amin'ny maray aman-dreny de verina fa manoro manitsy mananatra raha ohatra ka arakarak'ilay tranga miseho manaoana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'ny zao fotoana zao de io raha ny ako tanteran'ireo totsika hoe média frantsay amin'izao fotoana zao de ohatra nefa manomboka ohatrany matroka mainty ny tableau raha resahana zany amin'le hoe fahalalahana eto Madagasikara de voiziny zareo mafy moa zany amin'izao fotoana zao mikasika ny tranga zay miainga amin'ireo mahazo an'ireo tanora ao anatin'ilay hoe Gen Z zay naneho hevitra hita teny amin'ny tambazotra sosialy raha anisany mety hoe vitsy izy azon'ny saina amin'ny ratsan-tanana fa ny amin'ny votoatin'ny zavatra resahana dia nomeny reo ataontsika hoe média occidentaux ampleur zany hoe tena voiziny mafy mihitsy ao anatin'le hoe en danger zany misy ambana be amatierana demokrasia ny fahalalahana eto Madagasikara indrindra amin'ny atao hoe fahalalahana maneho hevitra amin'le hoe zay miteny de atratran'ny fampirorona zay mihitsy moa zany le resaka mandeha amin'izao fotoana zao ary fampitonga hatrany amin'ny fampiasana hoe manao extorsion satria hoe tereny ianao zany iteny ny zavatra na hoe iaiky ny zavatra tsy voatery mifanaraka amin'ny saina maneritreritra zany zao le zavatra misy amin'izao fotoana zao ry hitaina kely ary eo no mahatonga antsika manao an'ilay taridresaka hoe raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia tokony heritreritra zay le hoe fa inona ary zany tena mampiombona antsika ity
fa inona zavatra mampiombona antsika ity no mandeha lasa mivoy ny resam-piaviana fa inona zavatra mampiombona antsika ity no tonga amin'izany hoe lasa ndray mandren'izay maneho hevitra lasa ohatrany hafahafa ny andraisana azy dia ny tanora ihany koa dia reny ny zavatra misy dia misy ny manararoatra an'ilay izy ary mivoy an'ilay izy amin'ny lafiny hafa manome endrika ratsy ny zavatra misy eto Madagasikara koa satria efa miatra ny eto ny vaintsika ry tena kely dia raisitsika izy lorana ny araba ihany koa be ny tanàna izy be ny tanàna voafidy tany amin'ny faritra Moronmany tany anatin'ny commune Mbatomarina Andriamatoa Jean-Pierre Andrenamboarina miara-manoa Andriamatoa be ny tanàna tonga amin'ny vahiny eto amin'ny Top Radio miarahaba ny technician miarahaba ihany koa namana Roland mpanao mpandrindra ny fandaharana dia miarahaba ny mpihaino rehetra manerana ny Madagasikara ary surtout satria mandeha ny amin'ny réseaux sociaux ihany koa ngamba ny izao fandaharana zao de miarahaba ihany koa ny mpihaino rehetra any ivelany eny ary de mankasitraka anao satria de isan'ny fivaniarana vaovao ndray ty amin'ny taona ty ngamba raha ohatra ka zay no malaza azy Andriamatoa Jean-Pierre Andrenamboarina fotoana vitsy herinandro lasa zay na ahitana anareo nivory tetsy amin'ny bypass tetsy alonga fa zay tonga de niboako azy satria tao amin'ny natin'ny fotoana iny de nisy fanambarana natonareo vondrany be ny tanàna manerana nosy solitena moa tena tonga teto zany avy amin'ireo faritra rehetrarehetra eto Madagasikara herinandro ty arina raha nivotoatan'ny fandahara ndray ny faminambarana fo izay nivakin'ny filohan'ny fikambananareo be ny tanàna zany be ny tanàna napita tafika Andriamatoa Rado Raparavela ny amin'ny hoe isy fangatahanareo eo amin'ny mpanatanteraka zany eto amin'ny firenena de ny filohan'ny fanavozana ny republika raha tsy diso ihany koa de nisy prime ministre satria raha nytety andro de tokony ny fatena amby folo sy ny faefatra amby folo ny volana teo zany tokony natao zay fa hoe nisy fiamorana kely noho ireny zavatra nitranga lamina teo amin'ny fitondram-panjakana herinandro teorina Andriamatoa Jean-Pierre Andrenamboarina fa totosa ve fa nisy ve le fiaonan'izay ary inona no afaka mba ifampisarana amin'ny mpihaino satria mety maliny zany ya voalohany indrindra aloha dia ngamba ny mamelaha kely hanazava fofohy hoe inona ny antony ny siny zay tokony hoe fangatahana fiaonana amin'ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana izay Republika ny Madagasikara sy ny Andriamatoa Premier Ministre ny gouvernementa izay tamin'ny ray volana lasa mahery teo zany de nisy ny communication natao taminay be ny tanàna hoe isy ny fiaonana amin'ny Andriamatoa Premier Ministre sy Andriamatoa PRM dia hoe tonga eto ny 12 avril ka izay anton'izay no antony natongavany be ny tanàna teto satria efa nivonona tamin'izany ny sainy be ny tanàna rehetra dia rehefa nihemitra moa le izy noho ny atony ara-teknika avy eo amin'ny mpitondra fanjakana dia rehefa nihemitra le izy dia nizotra ihany ny fiaonanay be ny tanàna solitaigna isaky ny distrika dia tonga teto ary nanapa-kevitra ny ana fanambarana tamin'ny mpanao gazety mba handraisany tompona andraikitra voalohany dia Andriamatoa PRM sy Andriamatoa Premier Ministre ny andrasana anay tamin'ity herinandro ity kanefa moa atreto dia mbola tsy nisy zay atao hoe valiny zay atao hoe hetahetanay be ny tanàna zay satria maro de maro tokoa ny zavatra tokony ifampiresahana amin'ny Andriamatoa filoha sy Premier Ministre satria be de be ny zavatra manahirana anay vahoaka ifotony be de be ny zavatra manahirana ny vahoaka taritinay any fotony ka izay no hitadiavana vahaolana ka ilaina ny atao hoe fampiresahana amin'ny vantana amindreo tompona andraikitra ireo fa io moa miakina am'zareo ihany fa tsy miakina aminay fa ny anjaranay dia ny mampita hafatra ary fiangaviana fa tsy manery akory ary zay no maha tompona andraikitra mpanatanteraka voalohany any tenanay zay solitena ny Andriamatoa filoha ny fanavaozana eny fotony de ny be ny tanàna satria ireo ny mpanatanteraka fa tsy hoe akory mpanao lalàna ka hitondra hetaheta fotsiny zay ngamba le fotoana zao mety afatarina tokoa satria
inona marina ny tena olana mitrangy eny anivony satria tao anatin'izay ataontsika hoe 5 volana ao anatin'izao isiany fanavozan'izao arahany anankiray fotsiny zao ohatra tsy fantatro hoe tamin'ny lalàna fehany tetiboloam-panjakana taona 5 dia raha miresaka ny etratany sy ny etratany dia nalain'ny fitondram-panjakana zany malala ny direction générale ny etra ny fakanan'ireo etra tany sy trano teny anivon'ny commune tao anatin'ity lalàna 9 ity dia naverina ho any amin'ny commune manahoana ny ataontsika hoe fampiarana zay andreo mato be ny tanàna misy fahasarotana ho anareo ve nisy fiatraikany teo amin'ny ataontsika hoe fampandehanan-draharaha sy ny atao hoe asa fampandrosoana teo anivon'ny commune ve raha ohatra ka io tranga anankiray io voalohany aloha dia nisy tokoa zay atao hoe enlèvement zay atao hoe mahakasika an'izay atao hoe hetratany hetratrano iverina ny amin'ny fanjakana foibe zay tamin'ny taona lasa iny ka ny mahafaly anay moa zany dia hoe naverina aty aminay ilay aty aminay be ny tanàna fa tsy hoe aty aminay izy le izy fa so de misy mandray zavatra hafa ndray dia naverina aty amin'ny commune zany ilay izy ho an'ny commune Ambatomarina dia efa nisy ny recensement nataon'ny atao hoe projet matoa tamin'izany fotoana zany ka tsy vita ny atao hoe lamina atao hoe saisie sy ny sisa ny fandaminana azy dia efa vita zany ny anay ary efa vita validation teo amin'ny contribution ny taona satria efa nisy taona maro tsy nangalana hetra ny vahoaka tao amin'ny commune Ambatomarina dia efa vita toto zay fa ny fizarana an'izay sy ny hoe fetra tokony anaovan'le olona n'lay atao hoe fandoava-ketra zay dia amin'ny atao koa manombonomboka amin'ny volana mea na atao atsasatsasany eo atao 2 volana eo zany ny anomezana délai ny olona hanangonana an'izay zany hoe ho anay manokana zany dia zava-dehibe ho anay zay satria mba hahafahana mamerina tamberina andraikitra any amin'ny vahoaka ifotony satria io hetra io dia ny famerenana an'izay atao hoe tamberina andraikitra zay ny fitantanana an'izay mangarahara no tokony hazava tsara amin'ny vahoaka de marisika ny vahoaka ny andoha hetra fa raha ohatra ka tsy mangarahara kosa lay izy izay no mahatonga an'ilay olona lasa misalasala amin'ny fandoava-ketra fa ho an'ny tanàn-dehibe moa de efa mandeha routine le izy satria hitan'zareo mivantana ilay atao tamberina andraikitra miverina any amin'le izy fa ho an'ny commune atao hoe ambanivohitra na ny deuxième catégorie reny ary dia sarotra de sarotra ny mandresy lahatra ny olona satria ina ny antony voalohany tsy tsapa nylay fiverenany tamberina andraikitra ho any amin'ny toerana misy azy izay mihitsy no mahatonga anay manome atao hoe sensibilisation isaky ny manao fivirinana midina any fotony isaky ny fokotany de manao sensibilisation hoe ny fiangonana no mandroso de ny ny fandoava-ketra raha ohatra zany satria zay le teny hoe apahafolo-kareny sy ny sisy hanasoavana lay atao hoe trano-piangonana de ny mpivavaka ao aminy mampandroso azy ary namezako ohatra anankiray moa zany tao amin'ny atao commune zay tantany koa misy atao hoe rano ranoasy avy any amin'ny atao hoe famatsimbola avy any Amerika zany dia ny zavatra ny teneniko de hoe ity zao dia ambikota ny hetra ny États-Unis no alefa aty amintsika hanapinatsika hanomezana rano fisotro madio atsika satria zay mihitsy le principe itondrasana le izy hoe efa ampikotan'zareo fa tsy hitan'zareo mihitsy ny asina n'lay atao hoe vola-ketra tamberina andraikitra de lasa manampy izy firenikafa izay zavatra zay no tokony ho tsapany atao hoe indrindrandrindra fa ny commune zay tantany koa mba samy handray andraikitra ny vahoaka ifotony ary ny fitantanana no atao mangarahara mba hisin'ny fangararana tanteraka sy hisin'ny fampandrosona ifotony izay moa ny zava-dehibe fa eto zahay dia ny olana fototra mianjady aminay commune de ity be de be olana iombonanay atao hoe commune rehetra any ambanivohitra na andrenivohitra raha mbola atao mety ianjadiny zany surtout anay commune any ambanivohitra de reto ny zavatra olana voalohany dia atao hoe tokony hanana ny toerany hanana ny lanjany zany be ny tanàna zany sy ny commune izany satria raha tena tiatsika ny ampandroso any Madagasikara dia ifotony
raha anao trano ianao tsy maintsy miaingy amin'ny atao hoe fototra fa tsy avy atrano ny tafo no tafonao mialoha ka izany indrindra no mahatonga anay miteny hoe ny resaka subvention tokony ampiakarina le izy satria lasa vesatra surtout ho an'ny commune tsisy fidiram-bola mihitsy tsy manana tsena nefa tsy afaka hanetana ny olona izy handoa hetra izany rehetrarehetra zany dia mibahana amin'ilay sakana amin'ny fampandrosoana izany no mahatonga anay tena hoe tokony ifampiresaka amin'Andriamatofoloha misy koa ny commune lavitra andrina tsy tonga na fitaovam-pitaterana na hamonjy fivoriana na hamonjy inona zany ilay ben'ny tanàna tanteraka ny asany dia lasa tsy manana an'ilay moyen hahafana tongavana ara-potoana manahaka an'izay zany resaka ohatra hoe ohatra na moto tsy fantatra na misy ary le tomobile ina moa ny olana amin'izany raha misy ny tomobile omeny fanjakana tsisy olana zany rehetrarehetra zany eo ihany koa ny resaka hoe subvention spécial zany hoe tsy voatery atehatra amin'le demande ny atao hoe FDL fa tena hoe abdirina hoe anatina budget mpanjakana mihitsy isa-taona mihitsy ilay atao hoe fanampiana ifotony an'ilay ben'ny tanàna amin'ny lafiny resaka hoe subvention spéciale hanaovana fotodrafitrasa mitovy amin'ireny hoe fanomezana atao hoe volany siady menany député ho tataniny ireny zany hoe menany ireny koa ilay ben'ny tanàna dia amin'izay fotoana izay ny asa amin'ny fitondram-panjakana foibe dia manao ny inspection manao ny fanarahana ka izay tsy mahatateraka ny asany no hiarany lalàna satria natao ampandrosoana an'ilay vahoaka ifotony zany rehetrarehetra zany dia hetahetana ben'ny tanàna hoe mila apetraka mihitsy izany satria tonga moa ny fotoana anaovana concertation nationale ka izahay koa zany zao dia tokony hisy ny concertation ny ben'ny tanàna rehetra manerana ny nosy satria raha jerevana de misy ny concertation de jeunes misy ny concertation ny atao hoe olo-pirenena samihafa samy manao concertation isaky ny tokony anao zany hoe isaky ny département na ny androm-panjakana misy eto Madagasikara de tokony samy manao concertation dia ino no avondrona entina ny anatin'ny famolavolana ny lalàna izay mbola everena antsika rehefa avy eo naharaka kely dokam-barotra fofotsika de miverina am'ireo resaka ireo handawary